asina tena mitsika manomboka aty amin'ny tenako dia atsika rehetra izay miaina. Amen. Dia misaotra ny mpanombony ihany koa mitondra ny fiderahana fiankohofana ny tombo amin'ny fahasoavan'ny tompo an-trano. Halleluja. Dia mbola hiaray vavaka tsika. Andriamanitra ray izaraka ny fanahy masina. Andriamanitra any miavo indrindra ianao ilay tompony teny. Ianao ilay tompony hafatra Jesosy malala. Sao dia fitaovana fotsiny ihany Jesosy. Ianao ny teny tompo. Omboy ny mofoko rehetra. Omboy mahazako an'izao Jesosy. Azavela iteniko. Ianao Jesosy malala. Ianao Jesosy mampita ny teny iteny Jesosy malala. Idiny ianao araka ny fombanao. Idiny ianao fanahy masina rehefa manatrika anay ianao. Sokafo ny fonay Jesosy andray ny teninao. Sokafo ny fonay Jesosy malala. Mba ho tonga tany vokatra ny fonay io itsiri amin'ny teninao Jesosy satria dia mandeha milalana tsy izay Jesosy. Fa ny teninao no mananatra, ny teninao no manamboatra na isanandro. Amboaro a Jesosy. Manomboka tenako amboaro Jesosy. Amboaro a Jesosy. Amboaro a Jesosy. Efa mihafa izay mandray Jesosy. Saotra tompo. Halleluja. Amen. Amen. Ten'Andriamanitra anjarantsika ataon'ny Jona voalohany. Jona voalohany toko 13. Andiny 9:20 ka hatramin'ny 4:20. Vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Izany no ahafantarantsika fa avy amin'ny marina isika sy ampahatokiantsika ny fotsika eo anatrehany. Na amin'inona no anamelohan'ny fotsika antsika satria Andriamanitra lehibe noho ny fotsika ka mahalala ny zavatra rehetra. Ry malala, raha tsy mba manameloka antsika ny fotsika dia manana fahasahiana eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ary na inona no angatantsika dia raisitsika aminy satria mitandrina ny didiny sy manao izay ankasitrahana eo imasony isika. Ary izao no didiny dia ny hinoantsika ny anaran'i Jesosy Kristy zanany sy ny fankatiavantsika araka ny didi nomeny antsika. Ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy. Ary izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy dia ny fanahy izay nomeny antsika. Amen. Izany ten'Andriamanitra izany nomeny fanahy masina ahy sy hoanao ho zaraintsika eto, ny anjarantsika amin'ity androandroany ity. Alleluja. Raha mamakytsika amin'ny voalohany dia miteny ten'Andriamanitra hoe anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika. Dia misy exemple anankitelo raisiko eto hoe ahoana zany hoe tia amin'ny teny zany, ahoana zany hoe tia amin'ny lela, ary ahoana koa ny hoe tia amin'ny asa. Amen. Dia mbola hamaky ten'Andriamanitra tsika atao Matthieu toko 7:20, Matthieu toko 7:20, andiny 20. Andiny 20 ka hatramin'ny 7:20 ten'Andriamanitra efa fantatsika. Alleluja. Ijerentsika hoe tia amin'ny teny, ahoana zany hoe tia amin'ny teny. Vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ilaina fafy teny amin'ny tany marivo ambony vantolampy dia izay mandriny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana nefa tsy manapaka ao anatiny izy. Fa mahatra vetivety foana, ko raha avy izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny dia malaky tafitohina izy. Ary ilaina fafy teny amin'ny tsilo dia izay mandreny teny, ary ny fiahina izao fiainana izao dia sy ny fitaky ny harena mangeja ny teny ka dia tsy mamoa izy. Fa ilaina fafy teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandreny teny ka mahalala dia izy no mamoa ka vokatra. Ny sasany avy 100 heny, ary ny sasany avy 80 heny, ary ny sasany avy 30 heny. Amen. Eto moa dia fantatsika ny teny tsy iza fa Andriamanitra. Raha mijery zany tsika amin'izao andro ianantsika zao
zay andro efa andro farantsika dia be dia be tokoa no mampiasa an'io tenin'Andriamanitra io. Be dia be tokoa no mizara, be dia be no mitory. Dia izy ny tenin'Andriamanitra hoe anaka izy. Jesosy izy ny teny amintsika hoe anaka. Aoko izy, aoko tsy ho tia amin'ny teny. Azafady. Anako izy, aoko tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika. Dia eto zao no nanamaritsika ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny Timothée tia, dia milaza izy ny teny izay nafafy. Nafafy ny teny amintsika. Dia raha fafy ny teny amintsika raha mijetrika amin'ny 2:20 dia milaza izy hoe misy izy nafafy ny teny dia nandray an'ilay teny an-kafaliana. Niraisina kafaliana ilay tenin'Andriamanitra, na mizara ilay tenin'Andriamanitra kafaliana izy, mitory ilay tenin'Andriamanitra kafaliana izy. Nefa rehefa tonga izy rehefa tonga izy ny ady, rehefa tonga izy ny fanenjehana, tonga ny fahoriana, dia malaky tafitoina zany olona zany, malaky tafitoina amin'ilay teny, tsy mahazaka. Dia eo mahatonga ny fiverenan-dalana, miverin-dalana, satria tafitoina amin'ilay teny. Satria ilay teny niraisy ny teny amoromorony ihany, satria ilay teny niraisy ny teny ihany, fa tsy lalipaka tao anatin'ny fony. Amen. Tsy miditra tany am-pony ilay teny. Ka be dia be mihitsy no tia ny tenin'Andriamanitra io, be dia be ny mampiasa ny tenin'Andriamanitra io. Fa moa ve tena miditra any anatin'ny foko? Moa ve tena miditra any anatin'ny fotsika ilay tenin'Andriamanitra? Ka raha tonga ny fahoriana na tonga ny fanenjehana dia tafitoina. Tonga ilay fanafitohinana. Misy zavatra kely fahoriana ohatra mitranga amin'ny fiainantsika, dia efa tady tsy hazaka. Io teny io anefa nomen'Andriamanitra antsika hitoetra ao anatin'ny fotsika. Io tenin'Andriamanitra io no iainantsika, io no andehanantsika. Ka tokony tsy ho adintsika, tsy tokony ho ataontsika eny ivelany ihany, tsy tokony ataontsika hiseho eny ivelany ihany, ho hita eny ivelany ihany ilay fizarantsika na fitoriantsika azy, fa tena iainantsika ao anatin'ny fotsika. Alleluia. Re mbola miteny izy eto hoe ary ilaina fafy teny amin'ny tsilo dia izay mandeha ny teny, ary ny fiangiana izao fiainana izao sy ny fitaka ny harena mangeja ny teny, ka dia tsy mamoa izy. Tsy mamoa ilay teny satria voageja. Voageja ilay fiainana amin'izao fiainana izao. Voageja ny zavatra mitranga amin'izao fiainana izao. Mety voageja ny harena ny fitaky ny harena, mety voageja ny vola io, mety voageja ny asa io, mety voageja ny vady io. Be dia be mety avoageja ny teny tsy tafitra ny anatin'ny fotsika, ka mahatonga tsy hita ao anatin'ny fotsika Jesosy, fa eny morony ihany, eny ivelany ihany hita Jesosy, fa tsy lalipaka miditra ao anatin'ny fotsika. Amen. Mangeja tsika reny fiahiana reny. Ny tenin'Andriamanitra dia teny aza manahy amin'izay hoaninareo, izay tafianareo. Tsy tokony hanahy tsika, tsy tokony ho sahirana tsika, fa aoka Jesosy izay miteny amintsika, Jesosy izay manome miteny, ny tenin'Andriamanitra izay iainantsika, ny tenin'Andriamanitra izay ianarantsika isanandro. Ngamba isanandro tsika samy mianatra amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa moa ve tena milentika any anatin'ny fotsika? Moa ve mitoetra ao anatin'ny fotsika? Moa ve mitondra vokatra ilay teny? Alleluia. Amin'ny 20:20 fa ilaina fafy teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandeha ny teny ka mahalala, dia izy no mamoaka vokatra. Ny sasany 100 heny, ny sasany 80 heny, ary ny sasany 30 heny. Zay ilay tany tsara, zay ilay fony sokatra nandray ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ny fiahina amin'izao fiainana izao, ny zavatra mitranga amin'izao fiainana izao, ny filany nofo rehetra, raha mbola ireny mambabo atsika, raha mbola ireny mahafatifaty atsika, dia ireny ny voalohany ao anatin'ny fotsika fa tsy Jesosy. Amen. Ka zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra mazay aoka tsy ho tia amin'ny teny, malaky mizara, malaky mandeha mampita ilay teny, nefa tsy iaina kokory ilay tenin'Andriamanitra, nefa tsy iainantsika kory ilay tenin'Andriamanitra. Amen. Miteninantsika Jesosy androany, miteninantsika amin'izao andro iainantsika izao, mba tena ilay teny ho tafalatsaka ao anatin'ny fotsika, hitondra vokatra 100 heny, hitondra vokatra 80 heny, hitondra vokatra 30 heny.
inona mahatonga ilay teny tsy mitsira ao anatin'ny fotsika voageja araka ny tenin'Andriamanitra teo. Manaky mandray ankafaliana zafady, malaky mandray ankafaliana le teny, vetivety dia miala le teny. Na misy zavatra hoe mahafatifaty mbola babo zao tontolo zao, na mbola le namana no misarika atsika mandeha any amin'ny fanao zao tontolo zao, mbola lasa atsika satria mbola eny amorony any le teny, mbola eny amorony any Jesosy fa tsy tafiditra ao anatin'ny fo. Alleluia. Tafatsika Jesosy mba tena handray ny teny zay ianarantsika isan'andro, mba tena handray ny teny zay ianarantsika andro aman'alina, mba tena hiditra any anatin'ny fotsika, mba tena hiaina tsika satria tsika dia mandalo fizahan-toetra isan'andro fizahan-toetra nanovantsika io rahavavy. Amen. Dia jerytsika hoe ahoana zany ty amin'ny lela ten'Andriamanitra efa haitsika ihany koa. Mateo 5:15 amin'ny anaran'i Jesosy, ity fireneny ity dia manaja amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra. Amen. Aoka tsika tsy amin'ny lelantsika ihany koa satria io lelantsika io dia mety afaka manao ny asan'Andriamanitra, tsika afaka mitory, afaka mampita, afaka manao ny asan'Andriamanitra fa moa ve ny Jesosy eto tena hoe tafiditra any anatin'ny fotsika any, mitaky ny foko sy ny fonao Jesosy hidira ny tenin'Andriamanitra, hiditra ao am-potsika Jesosy. Tena zay hoe te hidra piasa tsika tanteraka Jesosy fa mbola eny morony ilay tena. Halleluia. Be dia be mbola mankafy amin'ny lela ilay tenin'Andriamanitra, mankafy Jesosy amin'ny lelantsika, mankafy Jesosy amin'ny lelantsika. Maro mbola mankafy an'izany fa ny fony lavitra ao izy. Ahoana moa nafantara ny fony lavitra? Tsy mankatony diziny, tsy mitandrina ny teniny araka ny tenin'Andriamanitra teo. Vakitsika le tenin'Andriamanitra teo, averiko le tenin'Andriamanitra teo. Izy eto hoe izany mampahafantarana antsika fa avy amin'ny marina sika dia ampatoky antsika ny fotsika eo anatrehany. Halleluia. Iza moa le marina? Jesosy. Raha avy amin'ny marina tokoa tsika dia Jesosy no mitoetra ao anatin'ny fotsika. Amen. Jesosy no tafalatsaka miaina ary ankatondizy amintsika satria izy le tompon'ny teny. Ao amin'ny teny le litakin' Jesosy ho ankataovitsika. Amen. Dia raha mijery koa tsika zany hoe tia amin'ny asa. Exodosy 2:2-3 ka hatramin'ny 4. Alleluia. Ijery tsika tantarany Arona sy ny zanak'Israely zay nanompo Andriamanitra izy. Amin'ny anaran'i Jesosy vakiko ny teny, ary rehefa hitan'ny olona fa efa ela ka tsy mbola nidina avy tao tendrombohitra ihany Mosesy dia niangona eo amin'ny Arona izy ka nanao taminy hoe mitsangana ka anaovy Andriamanitra izahay, hitarika atsika eo aloha fa ilay Mosesy ilay lehilahy nitondra atsika niakatra avy any amin'ny tany Ezipta dia tsy fantatra izy nanjo azy. Ary koa Arona taminy romboty ary ny kavim-bolamena izay eny amin'ny sofiny vadinareo sy ny zanakareo lahy ary ny zanakareo vavy ka ento aty amiko. Ary ny olona rehetra dia nandrombotra ny kavim-bolamena izay teny amin'ny sofiny ka nitondra azy ho eo amin'ny Arona. Ary izy nandray azy tamin'ny tanan'ny olona dia namboatra azy tamin'ny fandraka ka nanao azy ho ombilahy kely anidina. Dia niteny olona ka nanao hoe io no Andriamanitra ao ry Israely izay nitondranao niakatra avy tany amin'ny tany Ezipta. Amen. Hitantsika Arona eto. Arona izay nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Arona izay niaraka amin'ny Mosesy. Nahita n'Andriamanitra nampisaraka ny ranomasina mena. Satria izy tia ny asan'Andriamanitra ihany. Le asa ihany no hoe nanadika zavatra lehibe Andriamanitra dia izay. Fa tsy tafalatsaka tao anatin'ny fony Arona hoe Andriamanitra ty hoe Andriamanitra saro-piaro, Andriamanitra mahay zavatra rehetra, fa mbola nanompo sampy izy nitenin'ny Israely hoe manao Andriamanitra sary omby volamena. Eto izy ny kavinareo rehetrarehetra. Halleluia.
hatramin'ny zanak'Israely satria Mosesy ny jereny zanak'Israely fa tsy Jesosy. Tsy Jesosy ny tafiditra tsy Andriamanitra no miditra tao am-pony zanak'Israely satria Mosesy ny jereny eto. Satria ela hoy izy ny Mosesy izay nitondra antsika eny. Tsy tafaverina ny Mosesy nitondra satria mbola le Mosesy nitarika ny jereny fa tsy Andriamanitra izay nitondra azy avy any Ezipta. Ka nanompo Andriamanitra tsizy izy, nanompo Andriamanitra tsizy ny zanak'Israely sy Arona. Nanao nampalahelo an'Andriamanitra satria tia fotsiny le asa. Mahafinaritra ny zanak'Israely nahita ny fahagagana nataon'Andriamanitra. Nahafinaritra ny zanak'Israely nahita ny fahagagana nataony teo amin'ny fiaina zao. Nitarainy izy ireo tsisy rano. Nisy ny rano ny kapony Mosesy ny vato, nisy ny rano nosotroina. Nimeninaina ireo fa tsisy sakafo, nandatsaka ny mano Andriamanitra avy any an-danitra. Fa izany rehetrarehetra zany dia niheveriny zanak'Israely fa zavatra eny fotsiny eny ivelany. Fa tsy niraisy ny tao am-po Jesosy. Halleluja. Amen. Zay le tia le asa fotsiny. Le asa fotsiny nafinaritra azy. Ka natonga azy nanompo Andriamanitra tsizy. Natonga azy nanompo Andriamanitra sady volamena. Amen. Tsika koa raha mbola mandray an Jesosy eny amoromorony. Izaho koa raha mbola mandray an Jesosy eny ivelany ihany, amin'ny alalany asa ihany. Na amin'ny lelako ihany, na amin'ny teny raisiko fotsiny ho eny ihany, ho zaraiko sy ampitako, nefa tsy miaina amin'ilay tenin'Andriamanitra. Tsy miditra any anatin'ny foko le teny. Mbola le asa le tiako. Halleluja. Mamitaka ny tenako amin'izany fotoana izany. Miteny amintsika Jesosy. Mba tsy ho tia ny teny, mba tsy ho tia azy no ny asa. Mba tsy ho raisitsika eny ivelany fotsiny. Ka tena hiditra ao am-pontsika Jesosy Kristy. Nitaly atsika Jesosy amin'izao andro farany zao, hiditra ao anatin'ny fontsika Jesosy. Amen. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra eo, fa aoka hoy izy ho tia amin'ny asa sy marina. Amen. Miaraka reo. Raha tiantsika ny asa an'Andriamanitra dia mila mandeha amin'ny fahamarinana zao senao. Le fahamarinana tsy iza fa Jesosy. Tsy afaka ataontsika kanary Jesosy no manao ny asa atsika. Halleluja. Fa miaraka Jesosy sy ny asa. Miaraka Jesosy amin'ny asa ataontsika io. Miaraka amintsika Jesosy. Halleluja. Amin'ny tenin'Andriamanitra ianarantsika isan'andro io. Aoka tsy ataontsika ivelany Jesosy fa hiditra ao anatintsika. Hitondra vokatra amin'ny fiainantsika le teny. Halleluja. Ka le marina tsy iza fa Jesosy izy le marina. Tsy afaka misaraka atsika, tsy afaka sarahana. Fa na tia ny tenin'Andriamanitra atsika ny teny tsy iza fa Jesosy ihany. Raha tia ny teny io tsika dia aoka tafalatsaka ao am-pontsika Jesosy. Aoka handeha amin'ny fahamarinana zao senao. Amen. Ny fahamarinana dia mandray ny teny dia mampiatra le tenin'Andriamanitra. Dia miditra any anatin'ny fontsika dia mivoaka ho azy ety ivelany. Tahaka an'izay koa amin'ny lelantsika io. Manompo an Jesosy tsika amin'ny lelantsika amin'ny fahamarinana. Satria marina Jesosy, izy ny lalana sy fahamarinana izy ary fiainana. Fahamarinana. Tsy afaka ataontsika ny asa nefa misy takotakona mbola fahotana takotakona atsika. Na mbola le nofo mangenja atsika. Izy atsika raha mamaky ny Galatiana 5:5. Mifanohitra ny nofo sy ny fanahy. Tsy afaka manao ny asa atsika mbola ao le nofo. Amen. Ka mila maty le nofotsika. Vitatsika manao ny sitrapony tokoa, vitatsika hafahany fanahy masina miditra ao anatin'ny fontsika. Izay vao miditra le fanahy masina ao anatin'ny fontsika. Fa raha mbola le nofo no mibaiko atsika. Halleluja. Dia mbola tsy ao Jesosy. Raha mamaky ny Galatiana 5:5 tsy andova ny fanjakany lanitra izy. Izay mbola miharihary izy miasa nofo. Amen. Dia tohizako ny tenin'Andriamanitra na amin'ny 20:20 izany mahafantarantsika fa avy marina isika sy apahatoky atsika ny fontsika anatrehany. Na minana no anameloha ny fontsika atsika satria Andriamanitra lehibe no ny fontsika ka mahalala ny zavatra rehetra. Amen. Mahalala ny fontsika tsirairay Jesosy. Fantany ny ao anatin'ny fontsika na mbola tsy mitentsika dia fantany.
Alleluia. Fantany. Ka ny hafatsika hoe mitoky aminy, ny hafatsika manakaiky azy dia io fotsika io hita amin'ny Jesosy hoe madio. Io fotsika io hita amin'ny Jesosy toerany. Io fotsika manaiky ilay teny. Ilay teny dia fantatsika sabatra roa lela izy io manindrona. Indraindray tena hoe manindrona hatrany amin'ny tsoka. Tena hoe maharary. Fa ao anatin'le enao amboarin'i Jesosy raiso ilay teny, ampiharo ilay teny. Fa hitanao fa Jesosy manamboatra anao anatin'izany. Alleluia. Amboarina ianao, volavolaina ianao rehefa manaiky ny fotsika io satria io fotsika io ny voalohany tafiny Satana tsy handray an'ilay teny. Ka tsy hitondra vokatra eo amin'ny fiainantsika. Alleluia. Tafiny Satana ny fahatezerana, alefa ny fahatezerana, alefa ny fanafitohinana, alefa ny fialonana, alefa ny fimenomenomana, nefa zany rehetra dia asan'ny nofo. Kanefa tsika tsy afaka anao ny asan'Andriamanitra sady miaraka amin'izay asan'ny nofo izay. Amen. Fa mila misaraka amin'ny alan'ny nofotsika dia mandeha araka ny fanahy. Dia ilay Jesosy mitoetra ao anatin'ny fotsika dia manaraka ilay hoe le mila hita amintsika ilay vokatry ny fanahy masina. Amen. Dia atoizako izy teo hoe ry malala raha tsy mba manameloka atsika ny fotsika dia manana fahasahiana eo anatin'Andriamanitra isika. Amen. Rehefa tsy manameloka atsika io fotsika io, ahoana moa tsika manameloka ny fotsika io? Ohatra izay mbola ao anatin'ny fotsika ao le fahatezerana, le tenentsika teo, mbola ao le fialonana, mbola ao le filalaovan-dratsy ny fijangajangana. Ka afaka tsy satrika na anatona an'Andriamanitra an'izany. Tsy satria fahatantsika fa izany no ampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Fa rehefa tsika manaiky hoe tia Jesosy amboaro, tia Jesosy tena hoe manaiky ho amboarinao volavolainao ny fotsika io. Sary tsika manantona izay satria vonona hiova. Sary tsika manantona an'Andriamanitra satria vonona hitoerana ao anatin'ny fotsika. Ny hoe mahavonona tsika dia ilay izay hoe mankatoy ny tenin'Andriamanitra. Miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay ilay fotsika sary manantona an'Andriamanitra. Amendiny teo rombo roapolo hoe ary na inona no angatantsika dia raisitsika aminy satria mitandrina ny didiny sy manao izay kasitrahana eo imasony isika. Amen. Izay zany hoe inona angatantsika. Nahoana tsika indraindray tsy mahazo valim-bavaka. Nahoana izao sy ianao indraindray tsy mahazo valim-bavaka. Satria tsika mbola lavitra azy. Satria tsika mbola tsy mankatoy ny teniny. Mbola tsy mitandrina ny didiny. Fa izy angatao izay tianao izy, inona angatantsika aminy izy. Rehefa tsika mitandrina ny didiny dia raisitsika zany, azotsika avy aminy zany. Halleluia. Zanany izao sy ianao. Zanako sy ny asan'ny tanako izy adidiko ihany, adidina izao sy ianao. Adidina amin'ny asa ataontsika hoe adidina Andriamanitra tsika tsy izy fa eo. Fa mijery atsika Jesosy moa hoe tena hoe mandray le tenitsika. Halleluia. Afahany asa, afahany miditra ao anatintsika. Toy izao koa izy hoe ary izao no didiny dia mino antsika ny anaran'i Jesosy Kristy zanany sy ny fankatiavantsika araka ny didiny nomeny antsika. Ary izao izy ny didiny dia ny hinoantsika ny anaran'i Jesosy Kristy zanany. Izay ny didy voalohany minoantsika amin'ny Jesosy. Ahoana zany hoe mino zany? Tsika tsy afaka hiteny mino tsika nefa mbola ao anatiny lolopo. Tsy afaka hiteny tsika mino amin'ny Jesosy Kristy tompo. Tsy milona tsy mahalala ihany no hoe lazaina hoe tsy mino. Fa na izany sy ianao raha mbola ao anatintsika zay eny, mbola ao anatin'ny fotsika reo, dia mbola azo lazaina tsika tsy mino amin'ny Jesosy. Azo lazaina tsy mino azy satria tsy mino tenintsika, tsy miaina amin'ny tenintsika. Dia ahoana itenenantsika azy mino anao a Jesosy. Tsy afaka hitentsika mino amin'ny Jesosy ao anatin'izay. Fa mino atsika fa mino azy tsika dia tsika mankatoy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, mitandrina ny didiny ary manao pratika an'ilay tenin'Andriamanitra. Halleluia. Izay no hoe mitandrina ny teniny. Izay no lazaina hoe mino ny asa izay ataony, mino ny asa izay mpanaovina antsika tsika satria izy mitoetra ao anatintsika. Amen. Fahatarany mananako azy mito hoe ary izay mitandrina ny didiny mitoetra ao aminy ary izy kosa ao aminy. Amen. Ary izao na fahatarantsika fa mitoetra ao amintsika izy dia ny fanahy izay nomeny antsika. Halleluia. Tsika rehefa hoe mitoetra ao anatsika Jesosy dia n'izay hoe
mitandrina ny biby amintsika verina foana le tenin'Andriamanitra. Ny fitandremantsika ny bibiny io, ny fitandremantsika ny tenin'Andriamanitra io, izay Jesosy no afaka hitoetra ao anatin'ny fotsika. Afaka mitoetra ary izy ianao ao aminy, izy ato amiko. Amen. Ary indrindra koa ny hifankatiavantsika ho izy. Satria Andriamanitra dia fitiavana. Izay tsy afaka atsika hoe manao ny asany, tsy afaka atsika mity azy, manao ny asany mizara miteny nefa tsy ao anatsika le fitiavana. Ny fitiavana takin'Andriamanitra dia fitiavana an'Andriamanitra voalohany dia ny fitiavana ny raha vavintsika, ny fitiavana ny manodidina atsika. Halleluja. Ny hifankatiavantsika. Satria rehefa ao anatsika le fitiavana, tsy satsika na hiteny ratsy ny namantsika, tsy satsika na hifosa ny namantsika, tsy satsika na hanendrikendrika ny namantsika, satria asan'ny nofo zany rehetra zany. Tsy satsika na handeha hoe hiapangoka ny namantsika. Fa ny eto antsika dia ny mivavaka azy na miantso azy raha misy zavatra tsy mety dia mifandamina, izay le fitiavana. Amen. Ka zay tokony ho hita takin' Jesosy amintsika mba hitoetra ao anatintsika izy. Makatotsika ny tenin'Andriamanitra, manao pratika ny tenin'Andriamanitra, mitondra vokatra zay. Fa tsy hisy raviny be ihany tsika nefa tsy ahitana vokatra. Taka le aviavina, nandravina be, nanantona Jesosy tsy nahita votao. Satria zay hitany tena hoe mandroso be amin'ny ohatra hoe raisitsika le asa teo, mandroso mizara ny tenin'Andriamanitra, mandroso mitory, mandroso mazao anatin'izany. Kanefa kosa tsy hita le voa. Amen. Halleluja. Mitako voa amintsika Jesosy amin'izao andro farany izao. Te ahita voa amiko sy aminao Jesosy. Halleluja. Tsy miasa no andeha ho fa miaraka amintsika Jesosy. Tsy manjara antsika anao ny asa Jesosy. Satria izany no hitsarana-tsika inona ny asa nataonao. Mila manao ny asa antsika fa kosa ve Jesosy no aloha sa izaho no aloha. Amen. Foka Jesosy no hitoetra ao anatintsika rehefa mitandrina antsika dia izy amin'izay mitaraka antsika. Manaraka amin'izay tsika. Halleluja. Dia izy eto amin'ny farany eto hoe ary izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy dia ny fanahy izay nomenantsika. Izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao anatintsika Jesosy dia ilay fanahy masina ao anatintsika. Amen. Tsy afaka hitenitsika hoe ato anatiko ny fanahy masina nefa tsy hita le vokatry ny fanahy masina. Amen. Mety ohatra raisiko ohatra zao, mety manao délivrance be, mety mivavaka be zao, mety mifadihanina be zao, nefa tsy hitao le vokatry ny fanahy masina. Halleluja. Izay ny takin' Jesosy amiko sy aminao amin'izao. Takin' Jesosy tsika amin'izao. Tsy azakazaka foana amin'ilay asa. Fa mila mandinika ny tenantsika, moa ve tena mitoetra atao anatiko Jesosy. Moa ve tena ato ilay fanahy masina, efa ato amiko ve Jesosy. So dia niasa no mandeha aloha. Halleluja. Mila mandiny tenantsika. Mila mijery ny ara-panahintsika tsika. Satria fantatsika fa andro farany tsika izao. Andro farany. Halleluja. Ka tsy ho tonga Jesosy hitantsika hoe nanao ny asa. Izany nanao izao Jesosy. Tsy fantatro izy nanao Jesosy. Mialamiko nanao meloka. Amen. Faoka tsika raha tena zanaky ny tsika dia ny mankatò ny teniny. Raha tena zanany izao sy ianao dia mandeha amin'ny fahamarinana. Fahamarinana io na misy mahita na tsisy mahita dia manao ny marina. Manao ny marina amin'ny ataontsika efa fantatsika ny fijerintsika, ny fitenitsika, ny fontsika indrindrandrindra. Halleluja. Fa rehefa hitan'i Jesosy io mandeha ho azy ny asa. Mandeha ho azy ny asa izay fanaoviny atsika. Halleluja. Amen. Dia izay manjara antsika ny ten'Andriamanitra somary fohifohy fa omentsika amin'ny Jesosy ny voninahitra dia fanahy masina no omeny ny banga rehetra. Fanahy masina meno ny banga izay tsy voateniko teto. Halleluja. Dia mbola hivavaka tsika. Hen'Andriamanitra rainay any amin'ny avo indrindra ho misaotra anao indrindra amin'izany teninao zany. Misaotra fa mananatra ahy ianao. Misaotra fa miteny ahy ianao Jesosy. Misaotra Jesosy amin'ny teninao. Koa izany teninao izao mitondra vokatra amin'ny raha vaviko tsirairay avy Jesosy malalo. Ka tsy hamitaka ny tenanay izay Jesosy. Tsy hamitaka ny tenako amin'izao andro farany izao. Fa handinika ny tenako andro manalina Jesosy amin'ny asanao. So dia ny asanao mandeha aloha fa tsy hitantsony ianao Jesosy. Tsy
Jesosy mifona zay rehefa niala aminao, mifona zay raha niala tamin'ny fitiavana voalohany, mifona Jesosy raha tsy nakatony teninao, mifona raha tsy miaina amin'ny teninao Jesosy fa mandeha amin'ny fahazarana, fa mandeha amin'ny fombafomba, mifona dada malala. Halleluja. Misaotra tombo tondra vokatra n'izany teninao zany Jesosy, tombo n'izany teninao zany Jesosy ato anatina tsirairay avy. Misaotra dada malala, misaotra Jesosy, averiko any aminao ny voninahitra. Halleluja. Amen. Amen.